Ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo ny tapany faharoa amin'ny andininy fahavalo indray no jerentsika anio. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahavalo tapany by. Ny zanak'izao tontolo izao dia kinga saina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Teny izay azo lazaina hoe manaitra ihany. Tsy anisan'ny tena verse hay fa anisan'ny verse izay tsy hay mihitsy ara ka lalovana fotsiny matetika satria tsy te hoekena hoe aiza dia zanak'izao tontolo izao indray ve ny kinga saina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava, nefa lazaina hoe olohany fa tsy ho rambony, lazaina hoe fa ataoko hafa ny manompo anahy sy ny tsy manompo anahy. Dia inona ny tena hevitra io tahaka ny mazatra eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Rehefa hianatra mamaky baiboly tsika dia jerentsika ao amin'ny tontolo manodidina azy izy dia atombotsika hatrany amin'ny andininy voalohany ary ny famakiana nyity Lioka toko fahaenina ambin'ny folo ity. Ho koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona mpanankarena iray nanana mpitantana ny fananany. Izy io dia nampangain'ny olona taminy no mandany ny fananany. Dia nampiantso azy izy ka niteny taminy hoe, inona izao reko mombanao izao? Manaova tatitra ny amin'ny fitantananao ny fananako fa tsy mahazo mitantana ny fananako intsony ianao. Niteny anakapo ilay mpitantana fananana hoe, inona re no ataoko fa esory ny tompoko amin'ny fitantanana ny fananany aho? Ny miasa tany dia tsy tratry ny haiko, ny mangataka dia mamenatra aho. Fantatro izay ataoko mba hisy handray aho any an-tranony rehefa esorina amin'ny fitantanana fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hakao aminy ka nilaza tamin'ny voalohany hoe, ohatrinona nitrosan'ny tompoko aminao? Dia hoy izy, 5,000 ny bata. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ary mipetraha aingana ka 50 ny soraty. Dia hoy izy tamin'ny iray koa, ohatrinona kosa nitrosa aminao? 20 ny kora hoy izy. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ka 80 ny soraty. Ary ny tompony dia nidery ilay mpitantana fananana tsy marina satria nampiseho akinga-tsaina izy fa ny zanak'izao tontolo izao dia kinga saina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Izay zany ilay tantara izay tantara ihany koa manahirana antsika no mijery azy amin'ilay mpitandrina tsy marina. Izay ny amin'ny baiboly mahazatra antsika hoe ahoana ny 5,000 ny bata ahena 50 fotsiny, avy eo ny vary 100 ny kora ahena 80 fotsiny. Dia nefa ny nataon'ny tompony dia vao mainka nidera ilay mpitantana fananana tsy marina indray, ilay mpitandrina tsy marina hozy izy tsika, vao mainka izy nidera azy indray satria nampiseho akinga-tsaina izy. Izany ve tsy halatra ambonin'ny halatra satria tery amin'ny voalohany dia efa nilazaina hoe nampangain'ny olona hoe mandandany ny fananany fotsiny ity mpitandrina tsy marina ity. Dia vao mainka nanao an'izay dia vao mainka indray nidera azy indray ilay tompony ary dia nanome lesona mihitsy moa Jesosy Kristy hoe ny zanak'izao tontolo izao dia kinga saina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Dia fantatsika fa ity mpitantana fananana ity zany dia efa andalany ho voaraoka izy. Dia efa teo izy nanomboka nieritreritra hoe inona no ataoko satria ny miasa tany tsy vitako, tsy mahazatra ahy zany fa mankarary tanana mandreraka ary ny mangataka dia mahamenatra. Dia rehefa mijery n'ity Lioka toko fahaenina ity tsika amin'ity fanoharana ity dia ny andininy fahefatra no lakile an'ilay izy nahitany ny vahaolana. Hoy izy amin'ny andininy fahefatra hoe fantatro izay ataoko mba hisy handray aho ho any an-tranony rehefa esorina amin'ny fitantanana fananana. Izany hoe ny zavatra nataony zany dia nitsinjo ny hoaviny izy rehefa esorina amin'ny fitantanana fananana. Izany hoe ity zanak'izao tontolo izao ity zany ny zava-dehibe taminy dia ny nitsinjo ny hoaviny, nijery ny hoaviny hoe rehefa voaraoka ato iza no afaka handray ahy, ho aiza rehefa voaraoka ato. Dia vokatr'izay dia izay no nanafahany trosa an'ireo olona izay nanana ny tompony trosa zany
Zany hoe amin'ny lafiny anankiray dia nomeny na nome zavatra ho an'ireo olona ireo izy. 50 diloilo 50 batany ho an'ny anankiray de ny anankiray kosa vary 20 bata. Zay no nomeny mba hahafahany mitsinjo ny hoaviny any aorina. Zany tokoa ny zanak'izao tontolo zao satria fatatsika amin'ny fiainany rehetrarehetra ny zanak'izao tontolo zao de manangona, manao tahiry foana, mitady an'izay zavatra rehetra azo atao ahafahana farafaratsiny manao trano mba hisy hoe rehefa retirety any aorina any de hisy hitsinjovana ny any aorina any, manangona isan-karazany hitsinjovana ny hoavy. Zay ny an'izao tontolo zao. Ny an'ny zanaky ny mazava kosa nefa dia mihoatra lavitra noho izay ny hoavitsika, tsy le rehefa retirety ihany na le rehefa ratrizay ihany fa ny hoavitsika anie ka mandrak'izay fa mba mitsinjo ny hoavitsika io ve isika zay milaza azy ho zanaky ny mazava. Ny porofon'izay de ny 9:7 no milaza azy manao hoe Jesosy Kristy no manazava hoe hoy aminareo aoka ny mamona tsy marina no entinareo mahazo namana mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrak'izay ianareo rehefa lany zany. Dia ny mamona tsy marina fatatsika fa vola ny resahany de io izy ho entinareo mahazo namana, zany hoe omena ny hafa, omena ny namana io mba ahitany ny hoaviny, ahitany ny mandrak'izayany. De ny toyany tena nlazainy mihitsy hoe mba ho raisin'ireo namana zay nomenareo nampianareo teo reo zany ho any amin'ny fonenana mandrak'izay ianareo rehefa lany zany. Zany hoe ny tena tanjona ho antsika kristianina dia ilay tabernakely mandrak'izay, ilay fonenana mandrak'izay, ilay any an-danitra miaraka amin'Andriamanitra any an-danitra any amin'ny mandrak'izay. Zay ny mandrak'izay atsika fa mba mitsinjo ny mandrak'izay atsika ve tsika sa de tsy mitahaka ny zanak'izao tontolo zao akory zay tsy mijery ny hoaviny fa de manao tahaka ny fanaon'ny zanak'izao tontolo zao tsika de ny anio ihany, ny vola ihany, ny mandra-pahafaty ihany, ny mandra-paharetirety ihany no mamaiky atsika. Rehefa midiny ery amin'ny 4:4 sy 5:15 ery de zao ny fitrangany tantara hoe ireo fariseo zay fatra-pity vola raha nandre zany rehetra zany de naneso an' Jesosy. De hoy Jesosy taminy mpanamary teny ao anatrehan'ny olona ianareo nefa Andriamanitra mahafantatra ny fonareo fa izay zavatra heverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Reto fariseo reto zany de nahazo tsara ny tiany Jesosy Kristy ahatongavana hoe tena resa-bola anie le resaka eto, lay resaka fanangonana ny ety antany, hitsinjovana ny hoavy ety antany anie ny resaka eto. Dia naneso an' Jesosy zareo fa teo ny tenenan Jesosy Kristy hoe mpanamary teny ianareo anatrehan'ny olona. Andriamanitra mahafantatra ny am-ponareo fa fitiavam-bola no mameno anareo satria izay zavatra heverin'ny olona ho ambony na trano na vola na zavatra rehetra zay eto amin'izao fiainana izao ka indraindrain'ny olona sy heverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Nahoana ny fahavetavetana satria zavatra mandalo ihany reo ary nefa dia atakalitsika an'Andriamanitra mihitsy satria tsy misy ao amin'io Lioka 5:12 eo ihany lazain'i Jesosy Kristy hoe tsy misy mahay manompo tompo roa fa na ny ray ho tiany na ny ray ho alany, tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ka raha tsy te ho tahaka ny zanaky ny mazava tsy kinga saintsika dia natao nantsoina mba hijery ny hoavy, hijery hibanjina hatrany an'ilay mandrak'izay satria ilay mandrak'izay, ilay fonenana mandrak'izay dia izay no nomanin'Andriamanitra ho antsika ary tsara lavitra zany. Ny ahafahantsika mahazo an'izany de ny fanomezana, ny fanampiana ny namana zay sahirana ary ny fanambarana aminy, ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana satria Jesosy Kristy de efa maty nitondra ny fahotako, nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana ary nampihavana antsika tamin'Andriamanitra.